ia araky ny fanarahana zany a professeur mialy ihany tonga ampianatra ampiseho anao ilay famitinana an'ilay tableau ataontsika amin'ny tableau ilay fampianarana farany hoe karaza-pamonjena hatramin'ny andro farany hitantsika tany amin'ny partie 1 reo zany izy a fitinina aminao reo ny colonne transversale miloko mangamanga milaza ny vanim-potoana ao anatin'ny baiboly depuis any Genesis ka hatraty amin'ny apokalypsy fiandohana zany avy eto amin'ny Adama ny colonne non diso ny ligne transversale ambany kosa de manambara ny fihetsika hitondrana le famonjena zay le hoe inona ny tokony atao ampino mba ho voavonjy amin'iny epoka iny de rehefa mamaky azy zany tsika de atao ligne colonne par colonne ohatran'izao miditra amin'ny colonne any Adama sy Eva zany tsika sy ny taranaky Adama sy Eva marihana aloha fa de mifangaro ihany teny gasy ny teny frantsay satria tena sady natao any gasy izy ity no ho atao ihany koa an'ireo gasy tsy mahay miteny gasy loatra Adama sy Eva sy ny taranany ka hatrany amin'ny Abrahama raha ny famitinana atao amin'ny partie 1 de hitantsika io zao le famonjena lalàna tokana une seule loi tsy mahazo mihinana ny voankazo eo ampovoan'ny sa de ireo taranany kosa zay ndresahan'Andriamanitra direct de tsy maintsy manaraka ny torohevitra conseil men'Andriamanitra anazy ireny olo reny zay ihany obéissance amin'ny toromarika Andriamanitra nataondreo taranaky Adama sy Eva reo de voavonjy ny fanahy iny nanomboka eo amin'ny epoka ny ainan'ny Moïse indray sy ireo profeta marobe ny fandimby ao amin'ny ancien testament zany zavatra zany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy tompo ny famonjena de tsy maintsy manaraka ny lalàna potratreo ny didy folo ary tena enjana be ny lalàna satria nisy hatrany amin'ny zanadalàna hatrany amin'ny 5valopolo manaraka an'le lalàna folo goavana le didy folo tsy maintsy najainy reo ary raha diso amin'ny anankiray de diso amin'izy rehetra ary tena tsy maintsy manatra fanatitra any amin'ny Jehova manatra omby manatra ondry vonoina zay vao voavelany eloka akoatran'ireo le hoe lalàna tena mizingizina tsy maintsy arahana point par point reo de tsy maintsy enona koa ny mpaminany fa raha vao tsy mihaino ny mpaminany de tsy mahazo famonjena koa ny fanahy tena nasian'Andriamanitra enona ny mpaminany de arahana ny teniny tsy maintsy ajaina tsy maintsy ajaina foana ny mpaminany na hatratyery fa tam'izany andro zany tena tezitra mahavery ny fanahy mihitsy raha ohatra ka maniratsira mpaminany azoko tenenina aminao fotsiny zao ohatra hoe rikora tamin'ny andron'ny Mosesy reny isaky ny teny Mosesy de manao valibiraingina Mosesy foana izy tsy ampahafirin'izay resahan'ny tompo zay koa mba mahafantatra fa tsy tokony zany no izy zay koa be reo olona nanaraka ambonimbony ihany ambonimbony plasy misy anabavindry Aronina reny ary nanao an'izany ry Miriam fa tsy zakan'Andriamanitra mihitsy raha vao mikritika mpaminany de mahavery ny fanahy zany zavatra zany rikora moa tonga de tetehan'Andriamanitra ny tresahany tany tonga de nalatsa ny velona tao ambanin'ny tany tao rikora mianakavy satria tezitra izy fa mikritika loatra ny mpaminany zay irahany ilay antsoina hoe kora io de tapitra indray zay karazana famonjena zay satria miova ny epoka rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy de nahavonjy olona loatra fa mbola betsaka foana ny solafaka amin'le lalàna indray de ny apita ozytsika amin'ny vanim-potoana fiavian'i Jesosy Kristy tompo tetỳ tany Andriamanitra velona ny lasa tonga nofo mivoaka amin'ny kibony vehivavy virjiny de tonga tetỳ Jesosy Kristy tompo kanefa enim-bolana talohan'ny Jesosy Kristy tompo de tonga tetỳ koa Jaona mpanao batisa ilay cousin zany izay nataon'Andriamanitra ohatran'ny karazana mpamboatra lalana mpanomana lalana anomana ny olona hibebaka satria mila fibebana fiova-toetra amin'ny ratsy natao ny epokan'i Jesosy Kristy tompo tsy maintsy olona mahay mangataka famelana ny zavatra tsy mety rehetra natao ka
ny alana eo amin'le fahazarana hoe miaino-paminany fotsiny de fanatitra fotsiny zavatra natao hitadiavana famonjena de tsy maintsy nomaniny Jaona mpanao batisa ny olona hoe tsy maintsy mibebaka ary tsy maintsy atao batisa amin'ny rano asitrika iny no misy ty fahafahan'Andriamanitra manadio anareo ho tonga ho zanak'Andriamanitra indray de ny amin'ny rano mampikoriana rano Jordana moa tena fanaovan'ny Jaona mpanao batisa tamin'izany fa na i Jesosy Kristy tompo ary mba ho vonjena de tsy maintsy hoe vita batisa ny fibebahana nasitrika ao anatin'ny rano izay symbole ny atao hoe fanasana ny eloka rehetrarehetra taloha ary voasasa voalevina nalevina ao anatin'ny rano ao mihitsy ny ota rehetrarehetra taloha mivoaka avy ao anatin'ny rano fanaovana batisa de tokony olona vaovao ary tena olona anopo tanteraka an'Andriamanitra ary ankehitriny ny batisa de mbola marina sy mitombina foana na efa tonga ary Jesosy Kristy tompo satria na de Jesosy Kristy tompo ary de natao batisa mba ho vonjena tonga kosa satria maty Jaona mpanao batisa rehefa nomboka ministeran'i Jesosy de tsy ny batisa fotsiny tsony indray no mitondra famonjena fa tsy maintsy sady mino an Jesosy Kristy tompo no atao batisa de le mino an Jesosy Kristy tompo de hoe mino anazy ho zanak'Andriamanitra il faut croire Jésus-Christ comme Seigneur fa tsy hoe comme Jésus comme un homme c'est pas un homme tout court fa zanak'Andriamanitra io Jesosy Kristy tompo io tsy maintsy mino fa io le zanaky ny ray le teny tonga nofo ary maty ho antsika eto amin'ny hazo fijaliana ankoatran'izay finoana hoe zanak'Andriamanitra izy de manana fahefana moa izany amela heloka maha-Andriamanitra azy Jesosy Kristy tompo zany de tena hoe sady zanak'Andriamanitra no Andriamanitra be da be ny finoana mino an Jesosy Kristy tompo ho tena olona remarquable teto amin'izao tontolo izao fa tsy mety mino anazy ho zanak'Andriamanitra ary tsy mety mino azy ho Andriamanitra de nefa zay mino an Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy zay ihany no mahazo famelana mahazo famonjena il faut croire que c'est un Dieu souverain et c'est son fils mais c'est un Dieu à la fois be da be ny finoana tsy mahazaka an'izay zavatra zay de fa namany tsy azo atao hoe voavonjy ny fanahin'ny olona tsy manaiky an Jesosy Kristy tompo ho zanak'Andriamanitra sy Andriamanitra tonga nofo etỳ an-tany de izay fotoana izay rehefa tonga Jesosy de ny fotoana vanandro ny ainan Jesosy Kristy tompo ka mandra-pahatonga ny eny amin'ny fiaviany lanitra zay le atao hoe andro farany de izay ny atao hoe fotoana ambany fahasoavana na hoe grâce midika izay fahasoavana zay na de manota azy manao ny faute zay efa fanao tamin'tony didy folo tsy voatandrina tamin'ny andron'ny mpaminany tony tsy foany reny didy folo reny mamerina tsara an'izay tsy foany reny fa raha sendra mba manota par rapport amin'ireny solavaka de tokony tsy hisalasala mihitsy hanavitra ny fanahy de ny fanavotana amin'ny fanahy tsy mandeha manatitra omby na vatotr'ondry any amin'ny atao fanatitra any amin'ny fiangonana latsa-dratsony fa miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fotsiny anarana mahery mora azo indrindra ety ambany masoandro manko ny anaran'i Jesosy mahavonjy iny anarana iny fotsiny ny antsoina hoe mifona Jesosy Kristy tompo fa solafaka mbola njangajanga solafaka mbola tezitra be anefa ianao miteny hoe ny fo amboaro solafaka satria nanao tsinitsinina ny lehibeako nanao tsinitsinina ny ray aman-dreny nanao tsinitsinina ny hafatrao tsy maintsy mahafantatra hoe inona le ota natao de tononona mihitsy le izy ao anatrehan'ny tompo hoe tena mifona zany ary mbola ampianarin'ny tompontsika tiarina hoe mbola asiana mifona koa ny fanahy masina ho atsika amin'ny ota tsy hay tononona tsy fantatritsika hoe inona le ota fa fanahy masina mangataka an'izany ho atsika zany ny atao hoe ambany fahasoavana il suffit de crier le nom du Jésus-Christ crier pour qu'il nous pardonne de voavela ny eloka fa ny didy amandalana tsy azo
avela fa tsy maintsy ajaina hatramin'ny farany. Amin'izao taona 2024 zao efa manakaiko izy tsika ny fiavian'ny tompo lay andron'ny Kristy, andron'ny tompo le ray andro le hoe par surprise, hitanareo le un jour par surprise. Miandry an'io zany sisa amin'izao fotoana zao tsika 2024 miandry an'io andro io satria io le nitenentsika maly hoe tsisy mahafantatra. Jerevina ny anatin'ny vidéo momba ny jour andron'ny tompo sy andron'ny Jehova, ahitanao an'izay fampianaran'izay. Eo am-piandrasana an'io tsika dia oka tsy ho diso daty amin'ny fangatahana ny famonjena ny fanahintsika fa ny vanim-potoana ivavahantsika amin'izao fotoana izao dia vanim-potoana fiambenana ny amin'ny atao hoe fiavian'ny tompo, fiavian'i Jesosy any amin'ny raha amin'ny lanitra pour l'enlèvement de l'église. Atahoana ny fiambenana an'izay vanim-potoana izay ianao pino io, zasy ianao pino io dia tsy misy afa-tsy reto io zao hitanao misy hoe plus ty dia ty ambany ty koa mbola misy hoe plus miambina tsika ny zavatra ataontsika zany sady mino an' Jesosy Kristy tompo ho Jehova ho Andriamanitra sady zanak'Andriamanitra no miambina tsika amin'ny fanamasina tena, sanctification au maximum, c'est-à-dire on se sanctifie par rapport à la loi mba tsy ho latsaka amin'le la loi fa dia arahana ny didy folon'Andriamanitra, arahana ny afatrafatry Jesosy rehetra atambatra ary mifona ka sendra sy lavaka. Sanctification maximum hatrany amin'ny fitafiana, hatrany amin'ny fiteny dia sanctification daholo ny tanjona dia ho classeny Jesosy Kristy tompo tonga amin'ilay hoe olo-maso ny andro farany. Hitanareo olo-maso ny andro farany ça veut dire sanctification. Zay antsoina hoe saint des derniers jours ihany koa, saint des derniers jours olo-maso ny andro farany. Mana-masina toetra par rapport amin'ny lalàna izay efa mitoetra ary par rapport amin'ny fahasoavana, amin'ny fitiavany Jesosy Kristy tompo no anatanterahana an'izany lalàna izany. Io moa dia efa nitenenitsika hoe ny fanarahana ny lalàna amin'izao andro farany izao tsy hoe matahotra be miorooro hoe nanotam-barina dia matahotra be dia sa manao iseho amin'izay andeha hivavaka sy ny karazany fa tarina hoe inona le ota io nge tonga dia tenen'ny fanahinao masina hoe inona ary dia ataonao fa ianao nge efa zanako tonga dia heninao io hoe nanota indraindray tsy heninao io fa olona no miteny hoe ianao kosa dia mbola mandika ny tenin'Andriamanitra par rapport amin'izao, ianao nandratra ny foko, ianao nanao an'izao. Reny tsy mahazo atao manko ny mandratra fon'olona fa rehefa mba misy ny teny ireny dia on demande pardon et on demande pardon au Christ aussi hoe tsy mety ny nataoko fa nandratra ny anina fa mifona ohatr'izay fotsiny ange dia ampy dia tsy averina tsony iny rapitso. Zany sanctification na fitondrana toe-po daholo zany akoatran'izay rehefa mba mahay mandiny tena dia mahay mibebaka hoe tsy mety ny ataoko za ohatra ny mafana fo be eo am-piangonana nefa za mbola mora tezitra vita amin'ny fifonana tiany Jesosy izay zavatra izay mivita zavatra maromaro ohatr'izay ianao dia hitanao fa io fonao io milamina tsara mihitsy io toeran'ny fanamasina fa tsy ampy raha hatreo fotsiny fa mbola misy an'ity plus ty ny zavatra takiany tompo amin'izao andro farany iandrasana fiaviany amin'ny raon'andro izao dia mampianatra ny fahamarinana izay le hoe samy milaza ny marina amin'ny namany avy. Inona le fahamarinana? Tsy inona fa ny fitoriana teny hoe Jesosy Kristy tompo ilay mivonoantsika tonga dia tia tany iny zanak'Andriamanitra maty na levina ary afaka 3 andro izy iny dia nitsangana tamin'ny maty ary velona indray velona mandrakizay ary mbola ho avy izay le hoe et sans retour, mbola ho avy ka dia andao hiambina, andao hisanctifie, andao handray anazy ho Andriamanitra tsika fa tsy anaonao fahazarazarana fotsiny fivavahana satria iny Jesosy Kristy tompo ihany manana fahefana mpanalalana antsika hiditra ho any amin'ny famonjena, ho any amin'ny paradisy. Tena misy tenin'Andriamanitra manko miteny hoe nul ne vient au Père que par moi. Jesosy no nitenen'izay ao amin'ny verset ao dia Jesosy ihany ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Ampianaro amin'ny olona fa very ho an'ny olombelona tiany Jesosy. Fatratra ny olombelona matoa nafoiny ho an'ny olombelona ny rahany mba ho sorona tokana mba izay antsony anarany dia tsy mila intsony hoe anatitra omby any amin'ny fiangonana intsony alatsa-drà izay voavonjy fa ny anaran'ny tompo dia mahavonjy. Ampianarina ny olona tsy hitory afa-tsy io fiambenana io fiambenana amin'ny andro farany
deux colonnes izy io a reo fiambenandrazy vakiko aminao reto deux colonnes anankiroa reto io c'est colonne de l'époque de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui hatramin'ny naterahany tompoka hatramin'ny andron'io reo fiambenana ireo maro be ny zavatra tia nambara zany a satria ty colonne manaraka aty le fiavinana mitompo eny amin'ny raha any lanitra le enlèvement d'église jereo tsara fa plus miabetsaka ny vahoaka plus mitombo ny pitsopitsony angatahin'Andriamanitra mba hahatonga famonjena ta voalohany voankazo ray fotsiny hoe tsy azo hinanana vao tonga ry Mosesy de fa lasa 10 commandements plus les petits lois 685 eo nitomby ihany ny olona te amin'ny andro Jesosy de efa lasa hoe tsy maintsy mino hoe io indray ny Andriamanitra Jesosy Kristy tompo io tsy maintsy mampianatra tsy maintsy manamaso tena tsy maintsy miambina ny fiaviany tompo eny amin'ny raha any lanitra ka manomboka izao rehefa mitory teny de ampianariny ny olona hiambina ny fiaviany tompo eny amin'ny raha any lanitra izay le lamody ny tenenitsika hoe tsy diso datytsika fa tena misadapta tsara amin'izao vaninandro iainantsika zao a ny fitoriana ny fiaviany tompo eny amin'ny raha any lanitra raha tonga androany Jesosy Kristy tompo de fantatrao tsara fa fifaliana be androany ary a le lendemain ny androany ny apitsony iny ihany de fahoriana lehibe ity le fahoriana lehibe ny azoko tenenina anao a raha tonga androany Jesosy de miakatra ny lanitra daholo zany ny olona virjiny endry zay niambina tsara fa amin'ny fotoana ijerevantsika hoe reny zareo fa lasa reny fa za tsy lasa tena tavelahako de tsy misy niny azo atao tsony zay nodikanyty hoe rien inona ny atao mba hovonjena rehefa miakatra eny an-danitra le olona iny amin'ny raha any lanitra hitanao maso eny izy a je tadio zay inona ny atao rehefa tapitra tsy nody ao an-trano tsony ny zanakao nanjavona daholo le zaza endrikely be da be inona ny atao a mba hanidina ohatranazy a ivavaka mafy sa itsambikina sa andeha avion de itsambikina ny imagination rehetrarehetra lefa daholo tsy afaka manao ninona tsony fa de mipetraka sisa mijery zareo hoe reny zareo de lasa de ao aorianan'izay événement zay a ny apitsony iny tonga de fahoriana lehibe rehefa tonga ny fahoriana lehibe zay le andron'ny Jehova fahatezerana mirehatra 3 ans et demi fois 2 ny anjarany a petite tribulation izy tsika ny voalohany ary deuxième tribulation grande tribulation le partie faharoa inona ny atao mba hovonjena mbola misy azo atao amin'ny famonjena amin'ny fotoana iny amin'izay fotoana zay tsy misy resaka ntsony hoe andeha hitory teny andeha ino misy ty hoe hitady olona ampianariko filazantsara sy nina fa efa misy olona voahoman'Andriamanitra mpianatra amin'ny filazantsara amin'izany de tsy iza fa reo 144 000 juifs zay olona voafidin'Andriamanitra tokoa peuple élu efa reo ny ampianatra amin'izany fotoana zany fa tsy andeha ampianatra ntsony efa tara ianao tsy mampianatra ntsony amin'izany fa de manatanteraka amin'ny fampianaran'ireo olona reo a andeha amerina anao ampianatra zany zavatra ampianariko anao androany zany zavatra ampianarinay zany manko a de tena fampianarana avy any amin'ny olona efa nampianarin'ny tompo de miapita raha te handray anjara zany amin'ny fampianarana ny olona ny fiavian'ny tompo de zao manovokovoka amin'izao 2018 sy ny taona manaraka rehetra zao fa tsy misy fahafahanao tsony aty amin'ny andro fahoriana lehibe hoe zaho avy andeha ampianatra an'le fampianarana eniko tamin'izay fotoana zay mianatra fotsiny sisa ianao a de miaplike a lavinao satria ao anatin'ny fampianarana anao amin'izany fotoana zany hoe refuseo ny ametahana anao an'le puce RFID les 666 c'est une puce numérique vous voyez bien que amin'izao fotoana zao tsika tena tsy misy afa-tsy puce ny miasa de amin'izany fotoana zany izy a de tena fomba fiainana refuseo le puce numérique dikan'izany tsy afaka mandeha misakafo mividy sakafo eny amin'ny grande surface tsony ianao na andeha hianatra na andeha hiteraka any amin'ny hôpitaly ary ianao de tsy afaka andeha hiteraka any amin'ny hôpitaly satria tsisy puce RFID mafy be ny anjony fa de lavo aloza izy ny baiboly amin'izay ianao de mba anisan'ny olona ho enjehan'ny fitondrana fanjakana amin'izany fotoana zany a enjehan'ny gouvernement de ho tapahana ny lohanao de arao fotsiny zany zay a fa voavonjy ianao raha vity zay a mbola afaka miditra ny lanitra retardataire amin'io andro fafito taona io mbola misy enlèvement anao mbola misy enlèvement ny Arthur 10 départ amin'io fotoana io any a de miaraka miona amindray tsika rehetra any amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'izay fotoana zay a fa un peu en retard fotsiny le olona tapitra
tapitra zay fotoana izay tonga indray jesosy de tia kolona arivo taona ny Kristy millénium arivo taona ny Kristy millénium le nitenentsika hoe mbola misy olona ngeka ratsy toetra be fa tsy nitapahan-doha akory tato anatin'ity 7 ans de douleur ty nisy olona mbola velona indraindray ary izy tena mety tsy kristianina tsy virgine dimy adala fa tena tonga de olona tsy mino an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany olona mpanompo sampy tsisy raha iny an'izay Jesosy nao reo olona reo zany de sauvé par l'arrivée du Jésus-Christ satria eto Jesosy tonga de eto amin'le fahatongavana eto amin'ny Jesosy Kristy tompo eto de tonga le 1000 ans de sauvé fotsiny izy fa izy tsy maty nandritra le grande tribulation reo olona reo de hiditra ao anatin'ity ftaonany 1000 ans ity ka rehefa tafiditra ao izy de mbola velona izy de izy hiteraka izy hanambady izy fa itsika le olo-masina c'est-à-dire le virgine dimiendry sy reo virgine dimy adala efa nitapahan-doha lasa martyra dia tsika efa maniditsidina am'le corps glorieux fa itsika no mitatana ny fitondrana ho itsika ho chef de gouvernement chefna firenena araky ny teneniko anao moa tadidio fa vakionao amin'ny Malakia 14 16 jusqu'à 20 Malakia 14 16 jusqu'à 20 ahitanao fa miverina amin'ny lalànan Jehova indray itsika olo-masina andeha ampianatra an'ireo olona velona amin'izany fotoana zany le olona reo zany olona ranofo fa tsy olona masina ohatra antsika izy fa tafiditra 1000 ans fotsiny de miara-miaina amin'ny Jesosy Kristy tompo amin'ny seza fiandrianana en tant que mpanjaka any Moyen-Orient miverina manjaka any manko Jesosy amin'ny fotoana io de aperçu fotsiny mitenenako anao hoe ka nididin'Andriamanitra amin'izany fotoana zany mba hamonjena an'ireo olona aranofo miaina mandritra 1000 ans reo olona reo lazainy tompo fa miakatra kely ny ina moa zany espérance de vie any tsy 20 taona ohatrany atsika fa 120 ans de reo olona reo zany rehefa tsy maintsy vonjeny reo ka tsy maintsy mandeha miakohaka amin'ny Jesosy Kristy tompo mandeha isa-taona makany a Moyen-Orient mandeha mioby ny fetin'ny tabernakely mandeha manatitra fanatitra mandeha le lalàna taty le tena le zavatra mba tian'Andriamanitra ampiarina tamin'ny andron'ny profeta mpaminany ampiarin'Andriamanitra indray ato amin'ny 1000 ans ato vakio iaho Malakia 14 16 20 ahitanao an'izany fa tsy miala mididiny mihitsy Andriamanitra fa adalàna ny fieritreretana hoe foana ny didy rehefa eo Jesosy io zao Jesosy 1000 ans eo nefa mbola teren'Andriamanitra amita ny didiny ray eo amin'ny mason'ny Jesosy ireo olona velona rehetrarehetra amin'izany fotoana zany sy ny olo-masina mbola asiana manaraka ny lalàny tsy foany ty lalàny ty ary tena tsy maintsy miakohaka koa izy ny tompo ao amin'ny Malakia io ihany eo atongotry Jesosy daholy miloalika rehetra tsy maintsy mianjery forcena miankohaka zay tena na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy miankohaka eo tsika rehefa vovonjeny zay indray zany didy amandalàna 1000 ans eo anatrehan'i Jesosy ary atao amin'ny fitiavana ampatsahiviko nareo fa ny fotoana 1000 ans de fotoana fiadanana filaminana ety an-tany ohatra ny karazana fampisehoana hoe rehefa fitsaharana amin'ny andro sabata de fifaliana ary tsara indrindra ny miaraka amin'ny tompo amin'ny andro fitsaharana tapitra izay fotoana zay de avoaka indray ny devolobe zay efa nasitrika tany amin'ny lavaka tsy hitanono tamin'ny fiandohan'ny 1000 ans mbola misy devolobe nasitrika zay manko ato de tonga indray ny fotoana fitsarana izay ampidirana ny fahafatesana faharoa ho an'ny olona tsy nino mba mitsangana indray cette fois-ci ny olona tsy nino an'ny Kristy atsangana avy any am-pasana daholo zareo de mivoaka avy anaty ranomasina mivoaka avy any am-pasana de ho tsaraina de amin'izay fin 1000 ans zay ho tsaraina zareo ny devolobe moa mivoaka tamin'io fotoana io de tena migafy an'i Jesosy eny Moyen-Orient isaky mivoaka zany le devoly de mitona olombelona anohatra ny fanjakan'Andriamanitra de izy milahatra be tena matapitrisany mandeha amely an'i Jesosy any Moyen-Orient notsofin'Andriamanitra potehany fotsiny de potika dia tsaraina amin'izay ny olona maty tsy tao amin'ny tompo rehetra les non chrétiens de amin'izay fotoana izay izay voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana no individuel no voavonjy reto olona hoe tsaraina reto zany raha azonareo tsara de reo olona 1000 ans zay niaina 1000 ans
ka mba niaino ny tenin'Andriamanitra. Ary koa ny olona niaina taty amin'ny taona 4,000 mialoha taty, le taty aloha, ka maty tsy tian'Andriamanitra izy, maty izy tsy avy taty katraty amin'ny 1000 ans. Reo maty rehetra tsy nety niaino ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'Andriamanitra, tsy nankatoa no ireo no olona tsy ho tafiditra amin'ny bokin'ny fiainana. Fa ray zay reo fitsarana farany moa zany de efa very zany e, zay any amin'ny 6000 ans zany aloha de efa very any amin'ny afobe, any amin'le lac de feu. Fa le manana chance mbola ho voasoratra ato anatin'ny bokin'ny fiainana de zay olombelona ranofo nampianarina nandritra 1000 ans de nanaiky de nankatoa an'ilay Jesosy Kristy tompo, nankatoa an'i Jehovah. Reo no manana chance hisoratra ato amin'ny bokin'ny fiainana. Tapitra zay fotoana zay de ny olona natsipy any amin'ny lac de feu natsipy any daholo, ary ny olona voavonjy zay tsy voavonjy mankany, ary ny olona voavonjy kosa de miara-miaina amin'ilay epoka farany hoe Jerosalema vaovao. De toy n'le tamin'ny andro ny enlèvement n'Église ihany, tsy misy azo ataon'ny olona intsony hoe za koa mba te hiditra ao anatin'io Jerosalema io mba voavonjy. Fa rehefa tonga le Jerosalema vaovao efa tsy eto amin'ity tany iainantsika ity intsony ireo olona efa mirehitra any amin'ny lac de feu, donc tsy afaka andeha hitsambikina hiditra aty amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao. De miara-miaina mandrakizay ao amin'ny tompontsika, tsy misy intsony hoe inona ny condition rehefa tafiditra ato anatin'ny Jérusalem céleste, paradis satany, tsisy condition intsony fa de ny manaja ny tompo miankohaka amin'ny tompo mandrakizay miara-mifaly aminy ao tsika éternellement. On va vivre la paix de Dieu. Zay ny famitinana ny amin'ny karaza-pamonjena. De ny apatsahivina anao fotsiny de ny hoe aoka reny toriteninao, aoka reny fampianaranao hiambina amin'ny olona rehefa itoriteny mba hisadapta tsara amin'ny vanim-potoana izay famonjena ara-panahy mifanandrefy aminy. Fa izany teny zany ozy izy tsika de hitantsika any amin'ny Matthieu 24:45 araky ny taritantsika any amin'ny partie 1 hoe iza ny mpanompo mahatoky manatsaina tena miambina ny teniko ary mitory ny mamana ny ondriny amin'ny teny araky ny fotoany avy. Zay ny vetikevitra le teny hoe fa anana ny famonjena araky ny famonjena. Oka re anao mba tsy amin'izao vaninandro farany zao fiambesana fiandrasana ny fiaviany tompo amin'ny raha an-lanitra, de au lieu de mitory an' Jesosy Kristy tompo sy ny fiandrasana fiaviany sy ny fanamasina tena sy ny fanarahana ny lalàna mba ho masina sy ny fampianarana ny famarinana, fampiaranana ny rano Kristy maty ho antsika, lany ho antsika, amonjena antsika, ka andao anajany Kristy tompo satria namonjy antsika izy aoka mba izany reny ho ampianarinao ny olona amin'izao andro farany zao fa tsy ho ampianarinao zavatra hafa ny olona, aza ampianarina fitahiana toy izao ny fitahiana afafazo ato amin'ny mpaminany ny vola. Aoka mba tsy zany intsony re tompoko ny andanina ny andro fotoana sisa kely de kely alohan'ny fiaviany tompo eny amin'ny raha ny lanitra amin'izao andro farany zao, fa mba torio zava-marina ny olona, fa sady hamonjy ny fanahinao ianao zay mitory ny marina io no hamonjy ny fanahin'olona maro de mba miaraky tsika hiainga eny amin'ny raha ny lanitra ary hiara-hidina amin'ny tompo koa amin'ny taona arivo andeha hiaina ity amin'ity tany ity, ary mbola hiaina mandrakizay koa amin'ny andro farany amin'ny Jerosalema vaovao, amin'ny Jérusalem céleste hiaraka amin'ny Jehovah ray. Aoka re mba horaisina tena ho fanairana, tsy hozongozonina intsony zao fanairana zao satria efa omenanao io efa voasoratra any amin'ny bokin'ny anjely any fa efa nampianarina anao zao zavatra zao androany amin'ny alalan'ny YouTube, ka tsy azonao atao intsony zay fiteny zay hoe adinidiniko varimbariana de tsy nataoko. De androany moa zany de mampianatra anareo hoe ianareo zay manana fanomezam-pahasoavana hatreto hoe mba mandefa verset eny amin'ny namana, aza atao verset tsony fotsiny ny alefa eny amin'ny namana, fa verset ampiana fiambenana amin'ny fiaviany tompo eny amin'ny raha ny lanitra, c'est-à-dire mampianatra ny olona hisanctifier au maximum na ny fitafy na ny fiteny na ny fijery na ny fisaina na ny toe-po na zavatra maro na fomba fitoritena amasino hifanaraka tsara amin'ilay fitafim-panahy tsy misy paintipaintina, mba ahafahantsika hoe sady mba niasa ny sasatra etỳ an-tany
no ihany koa mbola azo valosoa any an-danitra. Zay no azoko ambara aminareo ameko anareo mba imprimer ty de ataovy base ny fampianarana eny am'ireny cellule de prière ny jeune, eny am'ireny fikambanam-behivavy, eny am'ireny fikambanan-dehilahy, mba ataovy base de mba dinio reny izy ty afaka mitape fotsiny ange amin'ny internet de afaka mahita verset mifanaraka tsara tianareo anaingoina ny fitorianareo teny fa tsy sarotra mitory ny famarinana amin'ny olona. Misaotra anareo sady amin'ny fiaraha-miasa, ny tompo Jesosy ange omba anareo. Misaotra tompoko. Amen.